à la droite de Dieu. De mille couronnes, tu resplendis comme un soleil radieux. Les êtres crient autour de son trône. À l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le règne. Tous les cieux et tous vos fidèles disent viens, c'est leur cœur qui appelle. Viens, Jésus, toi l'écoute bien-aimé. Toutes les élus ne cessent de chanter. À l'agneau de Dieu, soit la gloire. À l'agneau de Dieu, la victoire. À l'agneau de Dieu, soit le règne de tous les siècles. Et toutes les nations d'un seul cœur avec les mille anges entonnant en l'honneur de son nom ce chant de gloire à l'agneau de Dieu soit la gloire. À l'agneau de Dieu la victoire. À l'agneau de Dieu soit le afaka manomboka anao tompoko. Alleloia. Dia faly miaraba antsika rehetra ry havana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ary ho ampitombona amintsika mandrakariva ny fahasoavana, ny fiadanana amin'Andriamanitra raiky firaisana amin'ny fanahy masina. Dia faly tokoa zany izay mianadahy indray zany izao mihaona amintsika amin'izao asabotsy hariva ny 17 ny volana janoary 2024 2024 ka dia hitady an'ny tompo. Izay moa zany tena ataontsika mandrakariva isaky ny asabotsy tahaka izao, hitady azy tsika, hitehona aminy, hahita ny voninahiny ka dia alohan'ny ahitantsika azy araka ny teny averina foana fa hoy ny tompo hoe tsy ahitan'ny tompontsika, tsy ahitan'Andriamanitra raha tsy masina ozy izy. An'ilay fahamasinana zany dia fahatanterahana eo anatrehan'ny tompo. Raha te ho tanterakantsika dia tsisy afa-tsy ny fibebahana amin'ny tsy fahamendrena ny tsy fahatanterahana. Araka ny teny ihany koa fa raha vao miratra iny masoandro iny dia ratsy foana amin'ny sainan'ny olombelona. Tsisy manao ny marina tsika tsisy tanteraka
Ka hitodika amin'ny tompontsika, hitodika amin'ny tompontsika, ny teny izay akantsika, teny izay ibebahantsika dia eo amin'ny Filipianina toko fahatelo. Ny Filipianina toko fahatelo teny izay nomen'i Paoly ho an'ny fiaraha-mivavaka nisy tany Filipy izany izay natsangana. Ny Filipianina io dia fiangonana voalohany natsangan'i Paoly. Fantatsika tsara fa Paoly Saoly izay natao Paoly dia nitety niala tany Jerosalema izy tonga taty Eropa izany io fiangonana voalohany taty Eropa izay natsangana. Dia eo amin'ny Filipianina toko fahatelo io izany no nametraka hafatra izy efa nigadra Paoly tamin'io fa tany figadrana tany Roma ka nandefa hafatra izy ho an'ny fiangonana fiaraha-mivavaka tany Filipy izany. Vakintsika ny Filipianina toko fahatelo andiny voalohany ka hatramin'ny faha 1 aloha dia angatantsika ny fanahy masina hanazava amintsika hoe inona moa izany ny antony ibebahantsika arak'izay teny nomen'ny Tompo eto. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny lohateny ato amin'ny baibolika dia hoe ny fomba mahamarina eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fomba mahamarina eo anatrehan'Andriamanitra. Raha hitantsika amin'izany lohateny izany dia efa mitarika antsika sady hoe inona moa izany ny tokony ibebahantsika. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy andiny voalohany. Farany ry rahalahy, mifalia ao amin'ny Tompo, tsy manahirana ahy ny manoratra teny averina fa mahatsara anareo izany. Mitandrema tena eo amin'ny amboa, mitandrema tena amin'ny mpanao ratsy, mitandrema tena amin'ny mpomba famorana ivelany fotsiny. Fa isika no voafora izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary mirehireo amin'ny Kristy Jesosy ka tsy mitoky amin'ny nofo. Kanefa mba manana izay itokiako amin'ny nofo ihany aho. Raha misy olona mihevitra hitoky amin'ny nofo dia manoatra noho izany aho. Voafora tamin'ny andro fahavalo aho ary avy amin'ny fototr'Israely dia avy amin'ny fokon'ny Benjamina, Hebreo sady avy amin'ny Hebreo aho. Araky ny lalàna dia fariseo. Araky ny zotom-po dia nanenjika ny fiangonana, araky ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanan-tsiny. Nefa izay azoko ho tombony dia nataoko fahatiantoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Eny tokoa, fa ataoko fahatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny mahambony indrindra ny hatsaran'ny fahalalànan'i Kristy Jesosy Tompoko. Noho izy no nanaovako ho fahatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko ho toy ny taimboraka ireny mba hahazoako an'i Kristy ary mba ho hita ao aminy ho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna aho, fa izay avy amin'ny finoana an'i Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany aho. Raha mba misy mahatratrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Amen. Izany teny izany no hitondrantsika ny tenantsika alohan'ny ibebahantsika andohalika sy hifono amin'ny Tompo. Dia iverenana hazavaina izany ny teny Tompo manomboka any amin'ny andiny voalohany amin'io Filipianina toko fahatelo io. Amin'ny anaran'i Jesosy, andiny voalohany, farany rahalahy mifalia ao amin'ny Tompo, tsy manahirana ahy ny manoratra teny averina fa mahatsara anareo izany. Izany teny izany dia takian'ny Tompo, takian'ny Paoly nafanafatra ny fanahy masina ao amintsika androany moa izany hoe mila mifaly tsika dia averina foana. Ary io teny io dia tato ato dia nomen'ny fanahy masina amin'izao fiaraha-mivavaka izao. Rehefa mivavaka moa izany mandritry ny herinandro satria misy ny fiaraha-mivavaka rehefa amin'ny WhatsApp, rehefa alatsinainy, rehefa alarobia dia naverin'ny Tompo mihitsy foana io. Mifalia, tsara izany tsika mifaly amin'izao voalohan'ny taona izao.
Nefa mifaly, averina foana ao amin'ny andininy toko fahaefatra koa izy dia naveriny koa eo amin'ny Filipiana fa hifaly inona moa zany tokony hifaliana eo anatrehan'ny tompo. Raha tokony hifaly dia mila tanteraka eo anatrehan'Andriamanitra. Raha mifaly fotsiny amin'izao tsika, araka ny fampianarana hoe tsy mifona, tsy mibebaka fa tonga dia faly. Ary io zany maverina foana hoe tsara ny fiderana, tsara ny fanomezam-boninahitra zany amin'ny alalan'ny hira fiderana fa ny tompo mety tsy mihaino, mety tsy eo akory izy raha tonga dia ao anatin'ny fiderana. Zay zany no mahazatra ny fiaraha-mivavaka matetika. Tonga dia faly satria velon'aina, salama, fa ny tena tian'ny tompo atao dia ny manantona azy amin'ny fanetretena, ny mibebaka zany. Ka raha mifaly, raha tian'ny Paoly hifaly zany eto ny Filipiana dia ny teneniny hoe tandremo nefa. Tandremo nefa inona no tokony hitandremana alohan'ny faliana. Andininy faharoa amin'ny anaran'i Jesosy, mitandrema tena amin'ny amboa, mitandrema tena amin'ny mpanao ratsy, mitandrema tena amin'ny fomba ny famorana ivelany fotsiny. Eto mafimafy ny tenin'ny Paoly eto, ny amboa zany eto dia ny ireo olona na ireo hoe mpanaradia kristianina tamin'izany, efa nisy kristianina resy lahatra izay manamafy fotsiny zany, manamafy hoe mila, satria ny tamin'izany moa zany tany Jerosalema no tena nitory ny mpianatra ary be dia be ny jiosy resy lahatra, dia nieritreritra mihitsy zareo hoe mila tsy maintsy manahaka ny fomba fanaon'ny jiosy vao hoe tafaray amin'ny tompo, tafaray amin'Andriamanitra zany. Dia ireny tena mafimafy mihitsy ny tenin'ny Paoly eto hoe amboa, satria zany mitoky amin'ny endrika ivelany ihany. Zay zany efa tenenin'ny tompo sady eto hoe tandremo ny mitoky amin'ny endrika ivelany. Mbola zavaina eo moa zany rehefa avy eo fa inona ilay endrika ivelany tsy azo tokiantsika zany amin'ny maha-mpanompo ny tompo antsika na rehefa mitady an'Andriamanitra. Amin'ny amboa mitandrema tena amin'ny mpanao ratsy. Eto zany dia mila mitandrina ny mpanao ratsy koa eto dia ny olona izay tsy mitory ny fahamarinana sy ny fahamasinan'Andriamanitra. Raha ny fahamarinana averina foana dia be dia be ny fahamarinana izay takian'ny tompo. Any amin'ny Exodosy toko faharoapolo dia tena miteny mihitsy izy, izao hozy izy no Andriamanitra aza manana-deha-mianikafa. Dia efa tenenina teto moa zany ampianarina amintsika hoe misy inona ny anaran'Andriamanitra, misy izay mamorona anaran'Andriamanitra izay tsy anaran'Andriamanitra fa ny foronona olombelona, ary aza manana-deha-mianikafa, aza mivavaka amin'ny sampy, aza mivavaka amin'ny sampy moa zany amin'ny hoe tsangam-bato, amin'ny zavatra hita etỳ amin'izao tontolo izao, na eny an-danitra hozy izy na etỳ an-tany na any ambanin'ny ranomasina akory ary. Nefa betsaka ny hivavaka amin'ny statut, amin'ny tsangam-bato, tsangan-kazo, izany zany no hoe anisan'ny hoe mpanao ratsy. Dia mitandrema amin'ny fomba ny famorana ivelany fotsiny. Eto zany ny atao hoe ny famorana ivelany tamin'izany araka ilay teny teo ny jiosy, hoe noforaina zany ny jiosy tamin'ny fomba maha-jiosy azy dia ho an'ny olona izay tsy jiosy voafora dia noeverina fa ho an'ny olona izay tsy jiosy dia noeverina fa tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra rehefa tsy manao an'ilay endrika ivelany iny zany amin'ny famorana. Ka izay no mila hitandremantsika zany. Eto zany alohan'ny tenenana inona moa zany ilay tena tandremana teo zany dia vakiantsika ny andininy fahatelo amin'ny anaran'i Jesosy hoe fa isika no voafora izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra ary mirehare ao amin'ny Kristy Jesosy ka tsy mitoky amin'ny nofo. Zay zany kay ny tena tian'ny Paoly tenenina, tsy mitoky amin'ny nofo. Io ilay fitokiana amin'ny nofo io zany izay no ibebahantsika. Mila mibebaka tsika raha mbola mitoky amin'ny nofo. Fa inona hozy izy ny tokony hitokiantsika? Tsika zany no tena voafora, tsika no tena hoe mpanaradian'ny tompo, dia iza no tena hoe mpanaradian'ny tompo eto hoe izay manompo amin'ny fanahin'Andriamanitra. Zay ilay resaka hoe fahamasinana, ny fanahy. Resaka ara-panahy zany eto no resahana fa tsy resaka ara-nofo.
sy le endrika ivelany hoe ahoana ny endrika ivelany hoe mahatonga hoe hanantona ny tompo. Zay zany ny bebahantsika. Raha mbola mitoky amin'ny nofo tsika dia mila mibebaka ary zay ny bebahantsika eo zany ho hazavaina hoe inona moa zany le nofo zay itokiana ankabeazan'ny olona ary mbola miseho zany ankehitriny. Na isika zao ary mila mitandrina zay mahatonga hoe ndao tsika hiara hibebaka raha mbola mitoky amin'ny nofo. Andininy fahaefatra anaran'i Jesosy hoe kanefa mba manana itokiako amin'ny nofo ihany aho. Reto zany le fitokiana amin'ny nofo zay nisy tao amin'ny Paoly ihany koa tamin'izany ihany koa. Fa nialany amin'anaran'i Jesosy hoe raha misy olona mihevitra hitoky amin'ny nofo dia manoatra noho izany aho. Voafora tamin'ny andro fahavalo aho. Zany hoe tena hoe natao noforaina mihitsy izy zany tamin'ny andro fahavalo araka ny fomba fanaon'i Jiosy. Ary avy amin'ny fokon'i Israely. Zany hoe tena hoe taranak'Israely zany Paoly tao amin'ny fomba Jiosy. Dia avy amin'ny fokon'i Benjamina. Mazava matoa soratany tsikelikely ohatr'izany zany sady Israely izy ny tao amin'ny Benjamina tamin'ny ray amin'ireo zanak'i Jakoba zany dia avy ao amin'ny Benjamina tao mihitsy no nipoirany hoe fanjakana zany. I Saoly izay mpanjaka voalohany tamin'Israely dia tao amin'ny Benjamina tao. Hoe tena zay zany hoe tena hoe matanjaka, zay dia tena hoe fokom-pirenena, zay dia taranaky ny mpanjaka. Zay zany mila bedahana eto. Amin'ny malagasy tsika moa zany amin'ny teny malagasy nanaovantsika izao dia matetika fakam-panahy tena mahatonga ny olona mihitsy zay taranaky ny mpanjaka, zay taranaky andriana, zay ambony, zay avy amin'izao fotoana avy amin'ny toerana ary misy anay mila mifonany amin'izany zany tsika androany zany ny hifonana eo anatin'ny tompo. Hebreo sady avy amin'ny hebreo aho. Zay zany le resaka firazanana. Eo zany matetika tena hoe fakam-panahy mihitsy amin'ny kristianina malagasy hoe avy amin'ny taranaka ohatran'izao zay nefa nanangana ny fiaraha-mivavaka, zay nanangana ny fiangonana, ny fianakavianay efa ohatran'izao ambony, manana maha-izy azy eo amin'ny fiarahamonina. Mila mitandrina zany fa i Paoly eto dia niteny amin'izany mihitsy koa. Raha misy olona mihevitra hitoky amin'ny nofo hozy izy dia manoatra noho izany aza aho. Fa ho hitantsika hoe inona no toy ilazany azy avy eo. Araky ny lalàna dia fariseho. Zany hoe tena olona ohatra hoe mety amin'izao fotoana izao zany fariseho zany dia ilay olona hoe olona ao amin'ny fiaraha-mivavaka zany amin'ny kristianina satria tsika zany zao amin'ny fiarahamonina kristianina dia hoe diakona, mpikarakara ao am-piangonana, mahalala ny fombafomba ao amin'ny fiaraha-mivavaka ao, mahalala ny tenin'Andriamanitra. Fa mila mitandrina hoe ahatraiza no tokony hanarahana ny atao hoe tenin'Andriamanitra sy ny hoe lalàna zany. Andininy fahaenina amin'anaran'i Jesosy araka ny zotom-po dia nanenjika ny fiangonana araky ny fahamarinana avy amin'ny lalàna dia tsy nanatsiny. Zay mihitsy, nanenjika ny fiangonana araky ny fahamarinana. Efa tononona amintsika zany hoe inona no atao hoe marina amin'izao fotoana izao, inona no atao hoe fahamarinana. Afaka mijery, averina aminao raha zao ianao vao manaraka zany na mihaino vidéo dia betsaka ny fanazavana ny atao hoe fahamarinana amin'io ho avy Jesosy. Fa ny fahamarinana dia ny manara-dia amin'ny arak'ilay teny teo ny anarana, tsy manompo sampy, tsy manompo vatankazo, tsy manompo endrika ivelany, tsy manompo anarana arak'ilay tenin'ny Paoly eto. Hoe avy amin'inona no misy anahako aho, iza ny ray aman-dreniko, iza no firazanana, tsy miteny amin'izay intsony fa na i Paoly ary hoe fariseho dia nieritreretra hoe tena izay dia tompo-piangonana, izay mahafantatra tsara ny tenin'Andriamanitra dia nanenjika ny fiangonana fa fantatsika tsara fa any amin'ny asan'ny apôstôly azafady dia nifanena tamin'i Jesosy teo amin'ny lalan'i Damasy kosa izy dia teo izy no niova rehefa nandritsy ny 3 andro 3 alina hoe tena hoe tao anatin'ny fifadikanana mihitsy zany tsy nahita ary niverina tamin'ny tompo dia natao batisa mihitsy amin'ny anaran'i Jesosy dia zay vao nahafantatra hoe nitory. Ilay Paoly izay nanenjika ny kristianina tamin'izany no lasa mitory an'i Kristy. Vakitsika izany eo amin'ny andininy fafito amin'anaran'i Jesosy nefa izay azoko ho tombony dia nataoko fatiantoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Zay ilay zavatra natao zany niverina ho tombony ireny. Eto ary zany ilay fariseho teo koa zany mety amin'ny fahalalana ananantsika. Hoe manam-pahaizana, manana diplaoma, tsara ny fananana an'izany avy amin'ny tompo zany fa tsy atao ho tombony izany ho sisa.
fa atao fahatiantoka rehefa ao amin'ny Tompo, rehefa ao amin'ny Kristy izy de lasa fahatiantoka. Dikan'izay mila manery tena. Zay le atao hoe fanatretena zany zay le hoe ibebahantsika zao amin'ny toerana misy antsika. Raha mirehareha amin'ny zavatra nomen'ny Tompo antsika, ny amin'ny toerana, ny amin'ny fahalalana, ny amin'ny na ny harena, na manome harena koa ny Tompo. Fa tsy izany no reharehantsika fa ao amin'ny Kristy izy tahaka ny tenin'ny Paoly hoe nefa izay azoko tombony de nataoko fahatiantoka kosa noho ny amin'ny Kristy. Amin'ny 5:20 amin'ny Jesosy, eny tokoa fa ataoko fahatiantoka avokoa ny zavatra rehetra noho ny ambony indrindra ny hatsaran'ny fahalalànan'i Kristy Jesosy Tompoko. Ny fahalalànan'i Jesosy Kristy ihany zany zay tompontsika. Io koa zany le tompoko. Tompoina le Jesosy fa tsy atao fotsiny hoe lasa frehariana. Izy koa zany lasa frehariana izy de tsy manompo an' Jesosy. Zay le hoe raha tena mpianatra zany tsika, raha tena mpanara-dia an' Jesosy de manompo. Misy ny olona zay manaraka ny Tompo de izy indray no tompony. Io mila mitandrina zany fa betsaka ny mpanara-dia na mpanompon'Andriamanitra mitarika fiaraha-mivavaka de izy indray no tompona ao amin'ny fiangonana. Efa eto ny toeranay ty ny toeran'ny fianakaviana misy anay dia vao tonga izy de efa miazakazaka na le olona ao amin'ny mila mitandrina na le mpitarika na ny olona tarihana de miazakazaka hoe ry service d'ordre zany na hoe mikarakara ny de miazakazaka de ary etsy ny toerana misy anareo. Tandremo fa zany tsika tsirairay avy de natao mpanompo. Tsisy tompo-toerana zany ao amin'ny fiaraha-mivavaka fa mpanompo. Zay mahatonga ny Paoly eto miteny hoe ny hatsaran'ny fahalalàna Kristy Jesosy. Kristy Jesosy tompoko. Mila topontsika zany Jesosy fa tsika dia manery teny ao anatrehan'ny Tompo tsinitsinona ny zavatra ananantsika fa tsika tsirairay avy dia mpanompo daholo. Toizako amin'ny anaran'i Jesosy noho izy no nanaovako ho fahatiantoka ny zavatra rehetra ka ataoko toy ny taimboraka ireny mba ahazoako an'i Kristy ary mba ho hita ao aminy ho tsy manana ny fahamarinako izay avy amin'ny lalàna aho fa izay avy amin'ny finoana an'i Kristy dia ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Hitantsika fa nataony tsinitsinona mihitsy taimborako zany de tena hoe tena zavatra maloto, zavatra tsinitsinona zany le fahalalàna, ny toerana misy azy hoe mahajiosy azy, mahambony azy, mahavoaforo azy, mahafariseho azy. Fariseho zany mahalala tenin'Andriamanitra, olona manana ny maha izy azy zany tany amin'ny fiarahamonina fa nataony taimboraka zany, nataony tsinitsinona ka dia tsisy afa-tsy ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana. Zay ihany no tazomintsika. Zay zany no araka le teny teo zay no ibebahantsika raha mbola mitoky amin'ny nofo. Raha mbola mihevitra hoe zay manam-pahaizana, zay manam-bola, zay manana ny toerana misy anay, zay avaria, zay mila mifono zany tsika ary zay ny isaorantsika amin'ny Tompo fa zany tenin'ny Tompo zany no tonga androany mba hifono antsika eo anatrehany andehanantsika araka ny teny teo amin'ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny finoana 5:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Eny mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany amin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany aho raha mba misy ahatratrarako ny fitsanganana amin'ny maty. Zay zany mila manery teny tsika, mila maty mihitsy tsika ao amin'ny Tompo tahaka ny nanoloran'i Jesosy ny tenany dia maty miaraka aminy ary hitsangana miaraka aminy indray zany amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Zay le hoe mibebaka manary zay tian'ny Tompo rehetra dia izy no hanadio antsika. Raha hibebaka tsika mangataka andrany hanadio antsika raha an' Jesosy zany dia hiary hitsangana aminy tsika manomboka izao dia rehefa mitsangana aminy zany dia eo le fahamarinana. Ny fahamarinan'ny Tompo rehefa mitsangana, rehefa mibebaka, olon-dehibe no mibebaka dia atao batisa dia miara-mitsangana aminy. Zay le fahafatesana hoe mijoboka ao anaty ranobe tsika dia miara-mitsangana aminy mba hadio zany hiditra amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Tonga de dingantsika ny amin'ny tenin'Andriamanitra vakiko amin'ny 5:20 ihany amin'ny Filipiana 3 ihany. Tsara zany vakianao manontolo ny amin'ny io Filipiana manontolo io fa tonga de raisiko ny 5:20 alohan'ny ibebahantsika. Hanao vavaka tsika handohalika eo anatrehan'ny Tompo amin'izay hoe raha nitoko tamin'ny nofo, toko tamin'ny fahalalàna, toko tamin'ny herintsika, amin'ny tanjaka, amin'ny zavatra ivelany dia
mila mifono eo anatrehan'ny tompo zany tsika tsirairay avy. De inona ny amin'ny andininy faharoapolo amin'ny anaran'Jesosy? Fa ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy any koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo. Zay no takian'ny Tompo amintsika, tsy etỳ an-tany ety zany no andrasantsika fa any an-danitra any. Ary inona no tiany lazaina eto hoe zay le hoe hitantsika eto hoe ho avy Jesosy, hiverina izy haka ny olony de avy any ozy izy, avy any koa no iandrasantsika ny mpamonjy. Zay le ho avy Jesosy, hiverina haka ny azy izy dia Jesosy Kristy Tompo ozy izy. Ny fanjakantsika dia any an-danitra ary avy any koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo. Zay zany ny mpamonjintsika dia tsy efa Jesosy zay avy any an-danitra. Izy ilay mofo velona nilatsaka avy any an-danitra ary ny rany dia narotsany ho antsika ho fanafody dia andehitsika handoalika hibebaka eo anatrehan'ny Tompo. Amin'izay zany raha mbola nitoko tamin'ny nofo tsika, nitoko tamin'ny nofo ianao nitoko tamin'ny nofo aho ny amin'ny fahalalana, ny amin'ny toerana misy ny amin'ny tanjaka, ny amin'ny fahaizana dia mila mibebaka eo anatrehan'ny Tompo tsika, andehitsika zany handoalika hifono eo anatrehan'ny Tompo. Amin'izay tsy fahatanterantsika izay raha nitoko tamin'ny nofo tsika tsirairay avy. Fa hitady ilay fanjakan'Andriamanitra dia ilay any an-danitra irery ihany. Hibebaka tsika Tompo, handoalika tsika hifono amin'ny Tompo. Mivavaka tsika rehetra eny ry Andriamanitra iray, i Jesosy Kristy Tompo fanahy masina. Tonga indray ankehitriny ny fotoana hitadiavanay anao, hitady anao amin'ny fononay manontolo zay te hahita anao zay, te hihaona aminao. Ka izany no anton'izao fotoana izao Tompo. Misaotra anao, ianao no nandamina ny fotoana, ianao no nahatanteraka izany dia hisaorana anao. Araka ny teny nataon'i Paoly fa tokony hifaly izay, hifalia, averinao matetika izany ary teninao aminay. Kanefa alohan'ny hifalianay dia tianao izahay hibebaka, tianao izahay hiverina aminao, amin'ny hatanteraka, handeha amin'ny famarinanao, amin'ny famasinanao. Hiverina aminao Tompo satria izahay izao dia nandeha araky ny nofo tokoa. Manamary tena satria mihevin-tena ho ambony, mihevin-tena ho mahay, manam-pahaizana, mahafantatra ny teninao, mahafantatra ny fahalalana etỳ amin'izao tontolo izao. Nandeha tamin'ny hery, mieritreritra ho matanjaka, manan-kery eny Tompo mifono aminao ny amin'ny zavatra ivelany. Ny amin'ny zavatra ivelany tianao izay hiova tanteraka, hanaky-po, hanakina ny fiainanay aminao, amin'ny ivelany, amin'ny fitafy, ny amin'ny fiaingo, ny amin'ny fanao etỳ amin'izao tontolo izao. Izany no mamaky anay hatramin'izay ka dia hifonana aminao. Tahaka ny Paoly Tompo dia ataonay taimboraka tokoa izany raha ny zavatra etỳ amin'izao tontolo izao. Ny endrika ivelany, ny amin'ny fitafiana, ny amin'ny fanao ny etỳ amin'izao tontolo izao, hifonana aminao amin'ny fahalemena rehetra. Izany no nandehananay hatramin'izany. Hatramin'izay Tompo mifono aminao raha nandeha tamin'izany ny tongotray ny fiainana etỳ amin'izao tontolo izao. Nandehanan'ny tongotra izay tsy araka ny sitraponao, heverinay fa tsara, heverinay fa mendrika, dia hifonana aminao raha nanamary-tena, nandeha ny fandehanana fahazarana fotsiny ary amin'ny fandehanana amin'ny fanompoana, amin'ny Fotoam-Pivavahana, mihevitra ny tena fa ny ray aman-dreny, ny razana, ny fianakaviana dia efa nitantana, sy efa nitondra ny fiangonana eo amin'ny fiarahamonina dia mifono aminao ankehitriny raha nihevin-tena tamin'izany, raha nandeha tamin'izany hatramin'izay. Mifono aminao Tompo, nandeha tsy araka ny sitraponao dia mangataka ny ranao tokoa. Ny ranao Jesosy narotsaka ao teo amin'ny hazofijaliana mba hanadio ny tongotra, hanadio ny tongotray mba tsy handeha amin'izany intsony fa hiova ka handeha araka ny sitraponao irery ihany. Tahaka izany koa no andehananay hanetrenay tena ny amin'ny tanana, ny zavatra niraisin'ny tanana Tompo. Satria maro ny zavatra niraisin'ny tanana, ny zavatra etỳ amin'izao tontolo izao, ny fanompoan-tsampy, ny heverina fa izany no miaro ny fiarovana amin'ny tsangam-bato, ny amin'ny tapa-kazo, ny amin'ny sary, ny amin'ny endrika ivelany etỳ amin'izao tontolo izao. Izany no heverinay fa ho fiarovana
ho miaro ny tenanay sy ny fiainanay, ny ankohonanay dia mifono aminao androany. Esory aminay izany Tompo, esory ny zavatra andraisin'ny tanana rehetra ka araka ny sitraponao na andehanan'ny tongotra mangataka ny ranao Jesosy Kristy hanadio tanteraka. Diovy amin'ny ranao soa izay Tompo. Esory izay tianao rehetra, zavatra andraisin'ny tananay nandoto ny fiainanay, nandoto ny nataonay ary indrindra nandoto ny fanomponay ianao koa. Tsy nahay nanompo izay fa nanamary-tena, nihevin-tena, nirehareha tamin'ny fahalalàna, tamin'ny fahaizana. Ka izany ny fonana aminao raha nisy zavatra henon'ny fitsofonay, nisy zavatra nijeren'ny maso, nitondra fireharehana, nitondra fanamarinan-tena, dia fonana aminao koa ankehitriny. Fonona aminao ny fanamarinan-tena rehetra amin'ny endrika ivelany, ny amin'ny fahalalàna. Misaotra anao izay satria ianao manome fahalalàna, fahaizana, nefa izany matetika dia ny heverinay ho fanaovana tsinotsinona ny hafa, ny fanaovana tsinotsinona ny fanompoana, ka dia nirehareha tsy nahay nanompo izay Tompo, tsy nahay nanetri-tena, fa nanamary-tena, nihevin-tenao ambony, nihevin-tenao mahay, dia fonana aminao izany ankehitriny, mamindrafo aminay tsirairay avy. N'iza nandeha tamin'izany ka vonona hiala dia ianao hamindrafo, mangataka ny ranao soa hanadio tanteraka ny zavatra henon'ny sofina, zavatra hitan'ny maso hatramin'izay nihevin-tena, nitondranay amin'ny fanamarinan-tena, dia fonana aminao mangataka ny ranao Jesosy, ny ranao tokoa teo amin'ny hazofijaliana dia ampy manadio anay araka ny teninao teo fa ianao dia maty hitondra ny fahafatesana ho aminay. Ianao nanolotra ny tenanao ho fanavotana, ho fanavaozana ka dia mangataka ny ranao soa hanadio tanteraka, hanavaoza etsy anao ny fireharehana, ny fanamarinan-tena, ny fisehosehoana, ny tsy fahaizana manetri-tena dia fonana aminao Tompo. Raha manamary-tena hatramin'izay ka dia mangataka ny ranao hanadio tanteraka ka dia hatsangano Tompo, hatsangano amin'ny fahafatesana. Ianao ilay nandresy ny fahafatesana, natsangana tamin'ny maty, nandresy ny fahafatesana dia tianao izay Jesosy handresy izany koa ny fahafatesana dia ny fahotana rehetra, ny fanamarinan-tena, ny fireharehana, ny fizahozahoana dia fonana aminao izany ankehitriny ka dia hatsangano izay tsirairay avy ka izay mba ho adio tanteraka. Ilay ranao no tena ampy manadio araka ny teninao fa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Ka dia afao amin'izany izay manomboka izao, esory izay tianao rehetra, esory izay tianao rehetra amin'ny fiainanay, ny amin'ny fisehosehoana, ny amin'ny fanamavona ny hafa koa, ny amin'ny fireharehana, ny manaovana tsinotsinona ny hafa, fiheveran-tena, raha nihevin-tena koa Jesosy mahalala ny teninao dia fonana aminao izany fa tianao izay haneritry-tena mandrakariva ary tsy hitoky afa-tsy aminao irery ihany. Ilay Jesosy Kristy Tompon'ny zavatra rehetra, ianao ilay Jesosy Kristy Zanak'Andriamanitra, ianao tokoa ilay any an-danitra any, izany no tianao ataonay dia ny any an-danitra hitady ny lanitra sy ny fanjakanao any an-danitra any fa ny fanjakanao dia tsy etỳ an-tany etỳ. Raha nihazakazaka ny amin'izany fanjakana etỳ an-tany izany izay hatramin'izay dia fonana aminao fa nitady anao kosa ny fanirianay ankehitriny dia ny fanjakanao any an-danitra any Tompo dia tianao hanjakanao koa etỳ an-tany etỳ. Dia misaotra indrindra amin'izao fotoana izao ahafahanay mitady anao, misaotra amin'ny nanadiovanao ny tongotray, ny tananay, ny sofinay, ny maso, ny molotra, ny vavanay raha niteniteny foana, raha nanamary-tena, nanao tsinotsinona anao, nanao tsinotsinona ny olonao koa. Ka dia hifonana aminao Tompo dia tsy araka ny sitraponao rehetra hatramin'izay fa omeo anay kosa ny fanaitean-tena, fahatokiana, mino fa ianao ilay Zanak'Andriamanitra, nanolotra ny tenanao, nanety-tena tetỳ amin'izao tontolo izao ianao ka dia mitondra ny fahotanay. Tianao izay Tompo, hitady ianao dia ny fahamasinanao, ny fahamarinanao, ny fiainana any an-danitra, ny lanitra izany no tianao tadiavinay mandrakariva. Ka dia misaotra amin'ny teninao, misaotra amin'ny sainao masina, misaotra amin'ny sitraponao nambaranao aminay tsirairay avy androany. Misaotra indrindra Tompo manavao anay satria ilay ranao soa ampy manadio anay, ilay ranao soa ampy manavao anay ka ninona fikasany Satana dia efa dorana amin'ny ranao Jesosy. Ianao ilay miteny fa ny ranao no tena fisotro dia misotro ny ranao izay Jesosy Kristy. Ilay ranao narotsaka teo amin'ny hazofijaliana no sotroinay dia ilay ranao tokoa mandoro izay tianao rehetra, mandoro izay tianao rehetra, inona endrika fahalotoana, inona aretina,
loza, tsy mikaretina, valanaretina amin'ny vatanay koa, ny amin'ny tenanay, ny amin'ny fiainanay, ny amin'ny ankonanay de doranay amin'ny ranonao Jesosy Kristy. Ary zany ihany koa ny mbola hitsangananay hitsangana zahay satria ianao no efa nanadio anay nandresy ny asan'ny maizina. Ianao no efa manavao anay rehefa mibebaka tanteraka zahay de saza hitsangana handroaka ny asan'ny maizina, ny asan'ny devoly ka de hitsangana zahay Jesosy handroaka ny asan'ny devoly rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta nandoana ny devoly Satana. Mialina reo Satana mivoaka, fanakeny ny devolin'ny Freriana, devolin'ny fanamarina tena rehetra, devolin'ny fanamarina tena Freriana, zahozahoana rehetra, devoly mitondra ny zahozahoana, sehosehoana etỳ amin'izao tontolo izao fanarahana ny fiainan'izao tontolo izao de tiatiako toroako amin'anaran'i Jesosy Kristy. Any amparimetrako ny Satana sy ny devoly. Tsy anakeko manapahefana reo Satana, tsy hanjaka amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny fanahiko ny asan'ny devoly Satana, fa de tiako amin'anaran'i Jesosy Kristy ho any amparimetrako. Inona fikasan'ny Satana? Ny fikasan'ny Satana ny loza sy ny asan'ny maizina rehetra, ny aretina, ny fiasan'ny devoly ny fanakorotana, devolin'ny fampisarahana, tsy ahitana ny voninahitran'Andriamanitra amin'ny tenako, amin'ny ankonako, amin'ny fanarahana amin'ny tompo amin'izao fiaraha-mivavaka izao. Ny fikasan'ny Satana de tiatiako soroako amin'anaran'i Jesosy Kristy. Fatorana amin'ny ranon'i Jesosy, fatorana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Atsipy any andavaky-miheno ahiana any amin'ny farihy-retrako ny Satana sy ny devoly. Tsy anakely, tsy hanapahefana amin'ny tenako, tsy hanjaka amin'ny ankonako, tsy hanjaka amin'izao fiaraha-mivavaka izao ny asan'ny devoly Satana, devolin'ny fanenjehana, devolin'ny fanaratsiana, devolin'ny fankalana, ny fanakorotana, fampisarahana, roahina amin'anaran'i Jesosy Kristy. Mivoaka ny Satana sy ny devoly. Miala any amin'ny farihy-retrako ny tazanareo Satana, tsy anakely, tsy hanapahefana amin'ny tenako, amin'ny ankonako. Efa resy teo amin'ny hazofijaliana ny Satana sy ny devoly, devolin'ny Belzeboba, devolin'ny Losifera, devolin'ny zazavavindrano, Jezebela rehetra. Miala any amin'ny farihy-retrako ny fahazaran-dratsy, ny fomba ratsy. Tsy ahitana ny voninahitran'Andriamanitra, tsy hanakely, tsy hanapahefana. Inona fikasan'ny Satana, fomba fahazaran-dratsy, ny fomba ratsy ataon'ny devoly de dino amin'anaran'i Jesosy Kristy. Roahina amin'anaran'i Jesosy Kristy, miala ny Satana. Mivoaka nareo Satana any amin'ny farihy-retrako ny tazanareo. Tsy hanakely, tsy hanapahefana amin'ny tenako, amin'ny ankonako, amin'ny fiainako ny asan'ny devoly Satana fa roahina amin'anaran'i Jesosy Kristy. Any amin'ny farihy-retrako ny tazan'ny devoly Satana. Tsy hanakely, tsy hanapahefana amin'izao fiainana izao, amin'ny tokantranoko, amin'ny ankonako, amin'izao fiaraha-mivavaka izao, amin'ny fanompoana rehetra, amin'ny tenanay manontolo, ny amin'ny fiainanay de tiatiako soroako amin'anaran'i Jesosy fa any amin'ny farihy-retrako ny Satana sy ny devoly. Fa ny ranon'i Jesosy no nanjaka, ny ranon'i Jesosy nandrakotra tafoka amin'ny tenako, amin'ny tokantranoko, amin'ny ankonako ny ranon'i Jesosy, misotro ny ranon'i Jesosy. Ny ranon'i Jesosy mandoro manakana ny asan'ny maizina rehetra ary atafiko ny ranon'i Jesosy, atafiko ny ranon'i Jesosy amin'ny tenako, amin'ny ankonako, amin'ny tokantranoko, amin'ny fanamako rehetra. Ny ranon'i Jesosy hiaro, ny ranon'i Jesosy hanjaka. Hainao masina ny asa, vononay tao ny feo, vononay tao Jesosy ny feo fitondrana miteraka amin'ny fiainanay izao. Feo vononay tao ny Satana sy ny devoly de efa resy ny asan'ny Satana sy ny devoly, tsy hanakely, tsy hanapahefana fa ny ranon'i Jesosy Kristy hanadia tanteraka, ranon'i Jesosy Kristy hanavao. Hainao masina fotsiny ny asa, hainao masina ny hanjaka aminay. Vononay tao ny feo, vononay tao misaotra amin'ny mpanadio tao, misaotra manafaka anay tsirairay avy, misaotra fa manafaka ianao ny ranao soa manafaka. Hainao masina momba anay ka dia misaotra indrindra. Miteny tao anaty anao ry Tompo tsika handoalika ao anatin'ny Tompo, misaotra ny Tompo tsika amin'ny rano nanadio antsika, misaotra ny nahafarana antsika amin'ny asan'ny maizina, amin'ny asan'ny devoly. Tsy hanakely, tsy hanapahefana fotsiny. Ataontsika ny finoana izany, inona firehariana, inona fahazaran-dratsy, inona fihebeheboana, fizahozahoana de efa resy izany. Manomboka izao tsika de ho feno fanetretena ary hitady an'ny Tompo reriany amin'ny fiainantsika izay ny fanjakan'ny lanitra handeha amin'ny fahamarinana, handeha araka ny famasinan'ny Tompo. De misaotra indrindra Tompo, misaotra amin'ny fitiavanao. Andohalika tsika hitady an'ny Tompo, mangataka ny fainao masina, mangataka ny fanahy masina tsika, mihaino antsika tsirairay avy, mihaino sy hanjaka. Fanahy masina de efa eto amintsika, efa teo amintsika izy hatramin'izay hatramin'ny fanomboany fa mangataka aminy foana tsika mba hameno eo aminareo mandrakariva hozy izy ao anatinareo ilay fanahy fahamarinana, ilay fanahy fahamasinana, ilay fanahy masina mampianatra, mananatra anay
Ianao mananatra anay, mampianatra anay, mampahafantatra anay ny marina. Ianao no angatahana indray ankehitriny midina, mitoetra aminay tsirairay avy, manjakà ianao aminay tsirairay avy. N'iza n'iza mihaino anao ankehitriny n'iza n'iza manaraka anao ankehitriny dia ahenga anie ny fainao masina. Toetra aminay, fenoy anao zay fanahy masina, fenoy anao zay fa mila anao mandrakariva zay, fenoy anao zay manolo-tsaina, manolo-pahendrena, manome anay ampitombo ny fahalalànan'i Jesosy Kristy Tompo, ny finoana ampitombo ny finoana, ampitombo ny fanetretena, ampitombo ny fahalalàna dia ny fainao masina Tompo. Amenao anay tsirairay avy. Fanahy masina midina ianao, fanahy masina mitoery ianao aminay. Telo zay Tompo, tendreo ny molotra ahy, tendreo ny saina, tendreo ny vavanay, ny tenanay manontolo. Eny Tompo, mila anao foana izahay satria ianao no manolotra aina, ianao no manana mpianatra, ianao mananatra anay. Dia tongava mandrakariva, tongava Tompo, ameno anay, tongava hiteny aminay, mahafantatra anay ny sitraponao tsirairay avy. Teneno Tompo, voninkaina foana izahay, voninkaina izay Tompo, vonin'anompo, vonin'anaraka anao. Indrindra fanahy masina, toetra fanahy masina, eo aminay, toetra fanahy masina, teny matrika anay ankehitriny, mandrandrana izay, fenoy fanahy masina, fenoy anao izay, fenoy anao izay Tompo, fenoy anao izay araka ny tenenina fa voninkaina izay, tenenina ny sitraponao, mbola misy tianao ambara, mbola tianao ampahafantarina anay ny amin'ny ho avinay, ny amin'ny ho avy izy ianao zany no angatahana aminao. Ary izay izao dia fenoinao ny fainao masina, ampahafantaranao ny sitraponao. Tenena Tompo fa voninkaina izay koa tsisy ao fenonay fa tsy ny feonao, koa tsisy ao ambara fa tsy ny sitraponao irery ihany, ny amin'ny teny, ny amin'ny sitraponao, ny amin'ny ho avinay. Ohatra mameno anay, ohatra mampahafantatra anay ny marina, mampahafantatra anay ny marina, mandrakariva ianao, ny fahamarinana, ny famakinanao no tianao ambarako. Tongava fanahy masina, fenoy ianao izay fanahy masina. Manaraka anay tsirairay avy, ohatra eo aminay isan'andro ianao, ohatra fa tsy miova ianao, fitiavanao tsy miova, misaotra manadio Tompo, misaotra manadio anay. Dia izany no teninao tokoa araka ny tenin'ny Paoly, hifalia, hifalia, hifalia mandrakariva, hifalia amin'ny Tompo no tianao izahay hifaly, tianao izahay hifaly irery ihany ao aminao Jesosy Kristy, ao aminao irery ihany no misy ny fifaliana. Raha tafasaraka aminao izay dia tsy mahay manao na inona na inona, tsinotsinona izay Tompo raha tsy ianao no ao aminay. Ka tianao izahay hifaly ao aminao irery ihany, hanala izay tsy anao rehetra, inona zavatry ny nofo, zavatry ny nofo dia ataonay taim-boraka izany, ataonay tsinotsinona ny zavatra etỳ amin'izao tontolo izao, ny endrika ivelany, ny endrika ivelany, ny tanjaka, ny hery anananay dia ho anao irery ihany Jesosy. Ianao no tomponay, ianao no herinay, ka dia ampitomboa ny fahalalàna, fahalalànanao irery ihany, fahalalànan'ny teninao, azoto hitady anao amin'ny alalan'ny teninao Tompo, ary indrindra ny fainao masina, hiteny hanazava ny sitraponao aminay, hamangy anay tsirairay avy, hiteny aminay. Dia misaotra Tompo, misaotra amin'ny fiasanao, misaotra fa tia manavao anay isan'andro ianao, manavao anay isan'andro ianao, ka dia paozinao tokoa ny fonay, ny sainay, ny fanahinay manontolo, ny tenanay manontolo, ka dia olom-baovao izay Tompo, olom-baovao izay araka ny teninao, fa lasa ny zavatra taloha fa dia vaovao izay ao aminao. Dia misaotra indrindra Tompo, misaotra amin'ny teninao, misaotra manavao isan'andro, misaotra miaraka aminay mandrakariva, manantona anao izay Jesosy, manantona anao izay. Il est Dieu. Il est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu de l'univers,
il est Dieu. L'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est Dieu de toutes les choses. Il est Dieu. Il est Dieu. Is no Andriamanitra. Is no Andriamanitra. Jesus Kristy no Andriamanitra. Izy ilay fiandohana ary fiafarana. Izy ilay alfa sy omega. Izy no Andriamanitra izao rehetra izao. Izy irery. Izy hatramin'ny taloha indrindra. Fony mbola tsy ary izao tontolo izao. Efa teo Andriamanitra Jakoba. Efa teo Andriamanitra rehetra. Izy no iafarany zavatra. Izy no iafarany zavatra. Ifarana avokoa ny zavatra. Miomana. Iaona amin'ilay Andriamanitra. Tsy misy tsony ny fotoana. Tsy misy tsony ny fotoana. Efa eo ambaravarana tompona. Efa eo ambaravarana lanitra ny tompona. Inona no mbola andrasana eto amin'ity tany ity, izay mbola tsy mibevoka izany. Inona no andrasana? Inona no andrasana? Ny fo azy. Fa ho avy fitsana. Ho avy fitsana. Dia nahita ny maty aho, na ny kely na ny lehibe. Hitandahatra eo anaty fitsaran'Andriamanitra. Tsy afaka ihany. Ho tsaraina avokoa ny nofo rehetra. Ny nofo rehetra. Fitsarana mahamay ho an'izay tsy mankatò. Ho an'izay tsy mino. Eo amintsika mandrakariva ny fanahy. Rehefa tenao amin'ny ray many. Fitsarana. Maheno azy miteny vahiny. Maheno azy miteny vahiny. Aoka ianao. Tsy anidy ny fonao. Ty ny fanahy. F'Andriamanitra dia fanahy. Ary izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka amin'ny fanahy. Rehefa mivory toy izao ianareo, dia aoka ny nofo no hietry. Fa ny fanahy resaka. Fiaonana amin'Andriamanitra iray. Mianara ny tsara. Dia hitany tompony. Are ny fanahy iray. Raha mankatò. Zanaka mankatoa dia mafaly. Tenin'Andriamanitra. Fa ny zaza maditra kosa dia mampalahelo ny iray. Mampalahelo ny iray. Ny zaza. Hoa tsara. Itsara ity tany ity. Ity tany ity izany. Variana ny olo. Nefa Andriamanitra dia nendasitra miondrika mijery ny zanak'olona. Raha misy manao ny tsara. Tsy na dia iray akory ihany. Fa samy mpanota avokoa. Samy mpanota
Ianareo zanak'olombelona rehetra. Ianareo zanak'olombelona rehetra. Ka mila mibebaka. Mila mibebaka fa ho tafiditra any. Mifankazara mitsitohana dia hiavana. Dia hiavana ianareo. Efa eo am-pototry ny asary. Ho aiza ny lalana misy ho anao? Tsy tsapanao fa. Tsy tsapanao fa antsana. Antsana ny votana. Ny ao aorianan'ny lalambe. Ny lalana lehibe. Malalaka ny lalana. Malalaka ny lalana makany fahaverezana. Maro ny mandeha. Maro ny mandeha. Mifindra fisiavana. Mamindra malalaka ny lalana. Nefa ny antsana. Antsana fahaverezana dia ny afobezana. Ny afobezana. Fa kely ny lalana makany amin'ny fiaina. Tery dia tery. Ary vitsy no mandeha eo aminy. Satria vitsy no mahita azy. Tsy mikaroka intsony ny zanak'olombelona. Fa variana satria tonga ny fotoana ankehitriny. Ny fandrika maro alefan'ilay fahavalonareo mba havariana anareo zanak'olombelona. Mifoaza izay matory ara-panahy. Mifoaza fa ny zavatry ny tany dia ho foana, ho may ty tany ty, ho levona. Mifoaza. Aza manamafy. Aza manamafy. Fa hoy ny teniny. Minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko. Fa ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Efa nilaza fa handeka hanamboatra fitoerana ho anareo. Tsy ho azo tontolo izao no nambara. Fa ho anareo izay mino sy mankatoa anay. Izay mandeha ara-panahy. Izay mandeha ara-panahy. Tahaka ny fanahy masina. Tahaka ny ray masina. Tahaka ny Jesosy masina. Izay mandeha araka ny fanahy. Izay ihany. Raha mbola mihevitra ny nofy ianao. Raha mbola mifikitra ny nofy araka ny teny mpanompo teo dia ho very. Ho very any amin'ny afo. No vantanina. Nanana ny naizy azy ny Paoly. Fa nataony fantiantoka ny zavatry ny tany. Raha tsy manao fantiantoka amin'ny fiainanareo ny zavatry ny tany anareo dia afo be mianatry. No mianatry. Jésus, il est Dieu, l'éternel Dieu. Il est le seul Dieu. Il est le seul Dieu. Yeshua Hamashiach. Yeshua Hamashiach. Adonai, El Shaddai, l'éternel Dieu. Tsisy Andriamanitra hafa tsy hitako izany. Hoy Adonai. Tsisy. Raha manompo tapakazo ianareo dia afo be no miana. Raha manompo sampy ianareo dia afo be no miana.
satria ny tapa-kazo dia sampy. Raha manompo olona ianareo dia afo be miandry. Raha manompo finan'ny nofo ianareo dia afo be miandry. Raha miaina araka ny nofo ianareo dia miomana miomana ho any amin'ny afo be. Fa tsy mila ny mpanota Andriamanitra. Tsy miainy ny mpanota izy. Tsy ho tafiditra lanitra ny zanaka maniratsy na dia zanaka ianareo dia afo be miandry. Repentance. 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 Trompetra fary. Trompetra fary ho an-tany. Ho an-tany. Ry malagasy. Ry malagasy. Miala aminy kolokolo. Miala aminy kolokolo. Ratsy dia toy ny mahita aho olona amin'ny birao manokatra kay. Inona no atao? Inona no atao? Mila mitandrina ianareo. Mila mitandrina ianareo. Kolikoly. Kolikoly. Marary zanaka ka mila vola hinanany sakafo. Misy olona toy izany izao. Ataoko any ity na dia tsy mary aza. Fantatrao ianao. Ny fanahy masina no miteny. Ny fanahy masina no miteny aminao. Ny vavan'ny mpanompoka no anambarako ny fanahy. Mba hibebahanao. Mba hibebahanao. Na lahy ianao na vavy. Na lahy ianao na vavy. Faux papier. Faux permis. Faux diplôme. Afo be no miandry. Faux passeport. Faux carte d'identité. Mpanova anara. Manova taona. Afo be no miandry. Afo be no miandry. Manambady ianao. Momba ny amin'ny papier fotsiny nefa tsy tianao ilay olona. Afo be no miandry. Repentance. Eny Andriamanitra mahafantatra ny fotsy ny vo. Tsisy afaka miady. Tsisy azo afena eo amin'ny fitsarana. Eo amin'ny fitsaran'Andriamanitra. Vehivavy iray mitsikitsiky eo anilana lehilahy anankiray. Kaiky ny tratrany. Tsy tia azy akory izy. Fantatrao ianao. Izay tonony fanahy masina. Vola no ilainao. Vola no ilainao. Fitaka. Favetavetana eo anatrehan'Andriamanitra. Eo anatrehan'Andriamanitra. Lehilahy iray mandeha mijangajanga. Nidia kapanao. Nidia ny kiraronao. Nidia tongotrao. Dia ho anadinan'Andriamanitra. Ny toerana nalehanao io. Iny tongotrao mamindra iny. Dia hitan'Andriamanitra eo anatreha. Hitany eo anatrehany. Mibebay. Mibebay. Ianao mamitaka vady. Na vehivavy na lehilahy ianao. Amin'ny telefônina. Fanoratra amin'ny lehilahy. Na fanoratra amin'ny vehivavy. Repentance. Repentance. Tsisy tsony ny fotoana. Tsisy tsony ny fotoana. Ho avy tsara ny tany. Mihitatra ny any amin'ny afo be.
mihitatra any amin'ny hafobe satria anarivo taona rehefa mahatsaka mihitatra any amin'ny hafobe, mitelina izay mpanao azy. Andriamanitra tsy azo vazivazy fa zay afafinareo zanak'olombelona nojinjainareo tsisy afaka miteny eo anatrehan'ny fitsarana, tsisy afaka milohabavana dia iray akory ihany, tsisy afaka milohabavana na dia iray akory ihany satria toy ny écran, toy ny tele anareo ety ambony tany no ahitanareo ny fiainanareo, hitanareo taratra eo anoloan'ny masonareo fa tsisy afaka hiteny. Izy namorona anareo, Andriamanitra izany, mahalala tsara ny ao anaty tsirana, mahafantatra tsara ny tsirana, tsisy azo afena, tsisy takona zay tsy hita hoy ny tenin'Andriamanitra, ny anarany tenin'Andriamanitra. Fa io baiboly io no amitany isan-tananareo eo anatrehan'Andriamanitra satria mieritreritra ianareo fa tsy mahalala ny teny izy, hainy avokoa ny teny rehetra ao ka tsy afaka hiary fa io teny ao anatin'ny baiboly io ihany no teneniny rehefa tonga ny fitsarana hoe izao no nataony olona io. Izy dia mpiapanga ary feno fahatezera miandry satria ny tenin'ny rainareo dia ny baiboly. Anirainareo ny baiboly ka ny amon'ny zanak'Andriamanitra no tetiky ny fahavalo. Ry kely saina zanak'olombelona, aoka hihiratra ny saina, aoka hihiratra ny sainao, aza manaiky ho voafitaka ilay fahavalo fa afobe miandry, afobe no miandry any mpaniratsy, ny mpanota rehetra, ny mpandainga rehetra dia afobe miandry. Mahay tenin'Andriamanitra tanteraka ny fahavalo, mahay tenin'Andriamanitra tanteraka ny fahavalonareo. Nareo va mahay ny tenin'ny rainareo? Raha zanak'Andriamanitra marina tokony hahay ny tenin'ny rainareo. Io tenin'Andriamanitra io no anadinan'Andriamanitra anareo. Raha sehony ianao ny verse momba ny amin'ny fijangajangana ataonao, momba ny amin'ny fangalarana ataonao, momba ny amin'ny kolikoly ataonao, dia inona no ambaranao? Inona no ambaranao eo anatrehan'ny ray? Inona no avanao? Mazava tsara ny teniny ka miapanga anareo andro amanalina ny fahavalo amin'izao fotoana izao ka mitandrema, miovay fa hitan'Andriamanitra ianareo tsirairay, ianareo tsiraray avy isam-batana, aza miatsara velantsika, aza miatsara velantsika fa fitsarana mahamay no ahazo tany, no ahazo tany. Vonjeo ny fanahinao, vonjeo ny fanahinao, mitsoa tahaka ny gazety, mitsoa miala amin'ny ratsy, miala amin'ny ratsy, miverena dieny mbola misokatra ny tanany tompo, dieny mbola misokatra ny tanany tompo. Miandry antsika sana ho raisiny eo an-tany, manatona ny tompo, manatona ny tompo isika tsiraray avy.
isika tsirairay avy hianatona antsika, anatona antsika. Misaotra fotoam-pivavahana. Mangataka lizokely tao kely alohan'ny antsika. Ohatran'ny tompontsika ny amin'ny teny mba amin'ny fanahy masina mananatra antsika, mampianatra antsika ny amin'ny sitrapony mandrakariva. Ka dia mbola hiomana koa tsika ny amin'ny teny izay mbola ho zarain'ny mpanompiny hanambarany ny sitrapon'Andriamanitra, ampianarany antsika araka ny teny fanahy masina teo. Mila ho fantatsika ny tenin'Andriamanitra, mila mahafantatsika zoto hamaky ny tenin'Andriamanitra, ary indrindra hangataka ny fanahy masina hanazava izany, tsy hamaky amin'ny mpahazarana, tsy hamaky fotsiny fa tena hangataka ny fanahy masina hanazava amintsika ny sitraponiny amin'ny sitrapon'ny teny. Ka dia apetrakitsika ny fotoana rehetra, indrindra ny teny izay mbola ambaran'ny mpanompiny alohan'ny andraisan'ny mpanompiny amin'ny tenin'Andriamanitra izay ho ambarany amintsika, dia tohizantsika ny famakiana an'ilay Filipiana teo, izay ny sitrapon'ny Tompo. Tian'ny Tompo izany ho vakiana manontolo, tohizantsika manomboka ny 12 ka hatramin'ny farany 120. Vakiantsika ny Filipiana toko 7 manomboka amin'ny 12 izany, dia hajanontsika amin'ny 120 amin'ny lohateny eto amiko hoe manana tratra ny tanjona. Izany ny tanjona tian'ny Tompo alaitsika dia tahaka ny nataon'i Paoly izany, venointsika izany amin'ny anaran'i Jesosy, vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy toy ny efa nahazo sahady aho na efa tanteraka sahady, fa miezaka aho hiazona izay niazonan'i Kristy Jesosy ahy. Ry rahalahy, ry anabavy, tsy mihevin-tena ho efa nahazo aho, fa zavatra iray loha no ataoko, manadino izay zavatra ao aoriana, ka miezaka hanatratra izay zavatra eo aloha. Eny, miezaka hanatratra ny marika aho, ahazoako ny lokan'ny fiantson'Andriamanitra any ambony ao amin'ny Kristy Jesosy. Koa aho fa isika rehetra izay tanteraka isaina toy izany. Fa asehon'Andriamanitra aminareo izany raha sendra manana sain-kafa ianareo. Kanefa aoka ho ao amin'ilay efa azontsika sahady no mbola izorantsika. Ry rahalahy, ry anabavy, aoka samy hanahaka ahy ianareo, ka dinio izay mandeha tahaka ny anananareo anay ho marika. Fa maro no mandeha izay efa nilaozako, nolazaiko taminareo matetika, azafady, sady mbola lazaiko aminareo amin'ny fitomaniana koa ankehitriny, kanefa fahavalon'ny ary fijalian'i Kristy ireny. Fahaverezana no hiafarany, ny kibony no andriamaniny, ny fahamenarany no voninahiny. Tsy misaina afa-tsy ny zavatry ny tany izy, fa ny fanjakantsika dia any an-danitra, ary avany koa no iandrasantsika mpamonjy dia Jesosy Kristy Tompo, izay hanova ny tenantsika voahetry hitovy endrika amin'ny tenany voninahiny, araka ny fiasan'ny heriny izay ahaizany mampanaiky ny zavatra rehetra ho eo ambany fahefany. Haleloia. Amen. Izay izany ny tenin'ny Tompo dia sorantsika ny Tompo, sorantsika ny fanahy masina namangy, ohatran'ny fibebahana amin'ny rahan'i Jesosy izay manadio, dia amenan'ny mpanompony izany mamafelisy ny tenin'Andriamanitra izay ho antsika indray androany. Amen. Amen. Aleluia, aleluia. Mbola faly miaraba anareo aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Soranan'ny Tompo lehibe amin'ny tapany voalohany izay efa nentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo. Isorantsika ny Tompo izany
dia amin'ny tapany faharoa antsika rehefa avy nibebaka isika dia azo teny fampahirezana avy amin'ny tompo zany. Efa nahazo teny moa tsika teo fananarana avy amin'ny fanahy masina, ary koa tena fibebahana ihany koa zany mba aokantsika mbola hibebaka ihany amin'ny teny nomeny fanahy masina, satria tena naizara mamperitreritra koa rehefa mare ohatran'ireny, satria misy ny tadidiko, misy ny tsy tadidiko, fa mampatahotra ny teny fanahy masina rehefa tena mahatsapa isika ny zavatra ambarany amintsika. Ka aokantsika tahotra an'Andriamanitra, tahotra ny tompo lehibe tsika amin'izao farany fiainantsika izao, satria fa manomboka amin'ny ratsy izao fiainana izao. Ry havana, ny teny izay nomeny fanahy masina anio dia tantara anankiray ao amin'ny Genesisy 4. Haintsika rehetra io tantara io, momba ny Kaina sy Abela. Misy antony no matoa ny tompo nanome an'io tantara io. Genesisy 4 andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Le izy zany nisy zavatra hafa nambara ny fanahy masina, mety efa hainao ihany angamba ny toriteny momba an'io, fa an'io zany dia hafa indray nitondra tany fanahy masina azy. Dia misy verset hafa koa no nomeny zany hanamarinany zany sy hanampiny zany izay tiany ambara. Ka alohan'izany manasa anao hiariva avaka amiko aloha, satria tsapako fa mila vavaka aho alohan'ny hitomboany izao teny fampahirezana omeny fanahy masina izao. Hiara hivavaka isika tompo. Jesosy Tompo, mbola mamerina ny fisaorana aminao, mideranao mankalaza anao ray. Fanahy masino, misaotra anao lehibe izay ny amin'ny teny fampahirezana ary koa fampibebahana ary fampitandremana izay nomenao anay teo. Fanahy masino, ity aho, raiso ny kontrola ny tenako, anambara amin'ny vahoakanao ny teny izay tianao ambara ny amin'ny verset izay nomenao fanahy masina. Satria mananatra anay ianao, matoa ny teny tonga aminay anio dia ho fanovanao anay, tianao izay hiova mba ho tafiditra ny lanitra izay tsiraray avy. Ka mitenena fanahy masino, manetry tena eo anatrehanao aho, ity aho vatana fotsiny, fa ianao no tompony tenako, ka mitenena amin'ny alalako. Oka koa ianao hampihiratra ny masom-panahy tsiraray avy andray izay tianao ambara, satria ianao no manazava, ianao no mpamonjy, ianao no tompony izao rehetra izao. Ka oka ianao anambara izay tianao ho anay tsiraray avy, azahoanay miova, ahaizanay manaraka izay sitrakao tompo, satria tianao izay ody any an-danitra izay tsiraray avy. Ka misaotra fanahy masina, ka ny nofoko dia mangina amin'izao ora sy fotoana izao, ary ny nofony tsiraray avokoa dia mangina amin'izao ora sy fotoana izao, na oviana no hainono ny teninao, fa oka kosa ny fanahinay no miasa satria eo anatrehanao izay. Ka misaotra fanahy masina, tera ho anao, aja ho anao, ianao ilay mpampianatra anay, ianao ilay mpampianatra endry, mpampianatra tsara, be fitiavana, misaotra fanahin'ny tompo, misaotra fanahin'ny ray io, anao rery ihany voninahitra, anao rery ihany ny aja, anao rery ihany ny aja, ka feno eo ambanin'ny tana maherinao aho. Misaotra fanahy masina. Amen. Amen. Raisitsika zany ny teny ao amin'ny bokin'ny Genesisy 4 andiny voalohany ka hatramin'ny 9. Ovakintsika aloha zany io tantara io, dia azaven'ny fanahy masina zany après hoe ny tiany ambara zany amintsika. Raha mana baiboly ianao dia afaka sokafanao zany ny baibolinao. Raha tsy misy mo baiboly eo an-tanànao dia afaka ianao miaino fotsiny zany. Genesisy 4 andiny voalohany ka hatramin'ny andiny 9. Vakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny titre atao baiboly dia hoe i Kaina sy i Abela. Ary nahalala any Eva vadiny i Adamo, dia nanana anaka i Eva, ka niteraka any Kaina. Ary hoy izy, nahazo zazalahy tamin'ny tompo aho,
ary niteraka any Abela rahalainy koa izy. Ary Abela dia mpiandry ondry, fa i Kaina kosa dia mpiasa tany. Rehefa afaka elaela dia nitondrany Kaina ho fanatitra ho an'ny tompo ny vokatry ny tany. Ny any Abela kosa dia avy tamin'izay matavy tamin'ny voalohanteraky ny ondriny no nitondrany. Ary ny tompo nankasitraka any Abela mba amin'ny fanatiny. Fa i Kaina mba amin'ny fanatiny kosa dia tsy mba nankasitrahany, dia tezitra indrindra i Kaina, sady nanjombona ny tarehy. Hoy ny tompo tamin'ny Kaina: nahoana no tezitra ianao? Ary nahoana no manjombona ny tarehinao? Raha tsara ny ataonao, moa tsy ho miramirana va ianao? Fa raha tsy tsara kosa no ataonao, dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota, ary ianao no kendreny faniriany, kanefa ianao no tokony hanapaka aminy. Ary niteny tamin'ny Abela rahalainy i Kaina hoe: andeha isika ho any an-tsaha. No nitany an-tsaha izy mirahalahy, dia nitsangana nanantona any Abela rahalainy i Kaina ka namono azy. Ary hoy ny tompo tamin'ny Kaina: aiza i Abela rahalahinao? Fa hoy izy: tsy fantatro, moa mpitandrina ny rahalaiko va aho? Hoy ny tompo: inona moa no nataonao? Ny feon'ny rany rahalahinao dia mitaraina amiko avy amin'ny tany. Ankehitriny dia voaozona ianao, ka hiala amin'ny tany fonenana izay nisokatra hitelina ny rany rahalahinao, nalatsaky ny tananao. Koa raha miasa ny tany ianao, dia tsy hanome vokatra ho anao intsony izany, ka ho mpanjenjena sy ho mpirenireny eny ambony tany ianao. Dia hoy i Kaina tamin'ny tompo: lehibe mihoatra noho izay zakako nivaliny elo. Indro noroainao hiala amin'ny tany fonenana ao androany, ary ho takona amiko ny tavanao, ka ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambony tany aho. Koa na iza hita ahy dia hamono ahy. Hoy ny tompo taminy: raha izany, na iza hamono any Kaina, dia ho valiana fito eny izy. Ary ny tompo nanisy famantarana tamin'ny Kaina mba tsy hisy hamono azy izay rehetra ahita azy. Dia niala teo anatrehan'ny tompo i Kaina, ka noho ny natany amin'ny tany Noda any antsinanany Edena. Amen. Aleloia. Tsara be ilay tantara, ilay tenin'Andriamanitra. Ry havana, ny tantaran'i Kaina sy Abela eto dia mety efa fantatritsika tsara. Io zany io tantara io dia ny tena tiany tompo ambara amintsika dia ny amin'ny fahatezerana. Ny fahatezerana anankiray zay dia ny faharoa koa dia Andriamanitra miresaka. Tena mahafinaritra be, miresaka Andriamanitra. Tamin'io fotoana io raha naheno tsara ianao teo, dia tena hoe miresaka mihitsy any Andriamanitra amin'ny Kaina. Ho raisintsika ny verset dia misy verset hafa koa nomeny tompo ho raisintsika avy eo. Averiko vakiana kely dia mijanona aho arakaraka ny sitrapony fanahy masina. Ary nalala ny Eva vadiny i Adamo, dia nanana anaka i Eva ka niteraka any Kaina. Ary hoy izy: nahazo zalahy tamin'ny tompo aho. Ary niteraka ny Abela rahalainy koa izy. Ary Abela dia mpiandry ondry, fa i Kaina kosa dia mpiasa tany. Eto zany dia manambara sahady fa i Abela zany dia mpiandry ondry, fa i Kaina zany dia mpiasa tany. Eto dia rahantsika mahalala fa i Kaina zoky, i Abela zandry lahy zany. Dia
Ikaina zany izy zany miasa tany. I Abela zany mpiandry ondry zany. 13. Rehefa afaka elaela dia nitondra ny Kaina ho fanatitra ho an'ny tompo ny vokatry ny tany. Ajantsika teo aloha. I Kaina zany nitondra ho an'ny tompo fanatitra avy amin'ny vokatry ny tany, lay tany niasany zany. Misy nazavain'ny fanahy masina momba an'io fa ho raisiko rehefa avy eo. 14. Ny any Abela kosa dia avy amin'izay matavy tamin'ny voalohanteraky ny ondriny no nitondrany. Amen. Eo dia zavatra roa sahady no hafa eto. I Abela raha nitondra ny fanatitra izy, dia ny zavatra netiny ho an'Andriamanitra dia nambarany tsara hoe avy amin'izay matavy tamin'ny voalohanteraky ny averiko, avy amin'izay matavy tamin'ny voalohanteraky ny ondriny no nitondrany. Amen. Zany hoe ny tena tsara indrindra zany, avy amin'ny voalohanteraky ny ondriny no nitondrany ho an'Andriamanitra. Eto zany dia manambara sahady fa ny Abela dia tena no fidiny tsara izany izay omeny an'Andriamanitra. Avy amin'izay matavy hoy izy. Zany hoe be zany ny ondriny teo, fa avy amin'izay matavy mihitsy no niraisiny. Ary avy tamin'ny voalohanteraky ny ondriny, voalohanteraky ny ondriny. Zany hoe tena fanatitra fidina tsara no nomeny an'iray. Fa ny Kaina kosa tsy nisy teny eto hoe tamin'ny voaloham-bokatra. Eo zany le fahasamihafan'izy roa lahy. Tsisy teny eto hoe voaloham-bokatra, averiko kely ny amin'ny Kaina. 17. Ary niteraka any Abela rahalainy koa izy, ary i Abela dia mpiandrondry fa i Kaina kosa dia mpiasa tany. Azafady 19. Rehefa afaka elaela dia nitondrany Kaina ho fanatitra ho an'ny tompo ny vokatry ny tany. Zay fotsiny no voateny. Nitondrany Kaina ho an'ny tompo zany, nitondrany Kaina ho fanatitra ho an'ny tompo ny vokatry ny tany. Zany hoe naka izy zany tamin'ny vokatra tao amin'ny taniny dia netiny ho an'ny tompo. Fa ny Abela tena hoe nifidiny mihitsy izay matavy, ary koa avy amin'ny voalohanteraky ny ondriny. Aleloia. Raha ohatra ka manome cadeau olona isika, dia ahoana no ataontsika? Mijery ny tena tsara ve isika? Sa hoe ity fotsiny rangahy ho vidiana dia omeko anazy mila mitandrina isika. Ohatra hoe tsy mampitovy an'ilay olona isika, ohatra hoe hanina ohatran'izao omeko tsaratsara kokoa satria izao izy. Irary ameko ohatr'izao satria ohatr'izao izy. Mila mitandrina isika. Ohatr'izay zavatra miseho eto. I Kaina dia naka fotsiny izay omeny an'Andriamanitra. Fa i Abela dia anatin'ny fanajana an'Andriamanitra lehibe indrindra, satria tena ny tsara indrindra izany. Raha ohatra tsapantsika tsara ny ambarany eto, satria ao anatin'izay matavy izy ary ny voalohanteraky ny ondriny no nomeny an'Andriamanitra. Inona no fanatitra omentsika an'olona? Na koa fanatitra omentsika an'Andriamanitra? Ny fanatitra tiany fanahy masina ambara eto dia eo ny vavaka. Sao de sombitsombony ihany. Rehefa reraka amin'ny Facebook isika, miala tsiny za tsy anatin'ny Facebook intsony. Raha reraka amin'ny Facebook ianao ohatra, na reraka amin'ny réseaux sociaux ianao, na reraka avy miasa ianao, dia ianao miteny vavaka kely fotsiny sombitsombony ihany. Mila mitandrina isika. Ny fanatitra ho an'ny iray, ny vavaka, ny hira fiderana, na inona ho an'iray dia tokony tena hoe tsara.
Tokony manomana mihitsy isika tsiraray avy fotoana milamina. Raha ohatra ka miasa ianao na hoe sahirana be ianao dia tokony hanomana fotoana ianao hoe amin'izao ora izao. Raha ohatra tsy fiksa moa ny ora, anjaranao no mahafantatra an'izay. Fa miteny ianao hoe amin'izao, manomboka amin'izao ako hivavaka dia adiny iray na atsasakadiny dia hira manao louange dia hivavaka hibebaka. Mila isika mitondra fanatim-piderana, fanatitra vavaka ho an'Andriamanitra tsara indrindra. Ilain'ny ray izany, ilain'ny ray izany. Saotranao fanahy masina, tiany isika hanao fanatitra lehibe ho azy, satria isika tsiraray avy dia ho avy ny fotoana ialantsika ety. Ka nadina ny tompo antsika raha tsisy fanatitra tsara teo anatrehan'Andriamanitra nataontsika. Tizantsika ny tenin'Andriamanitra. Andiny faefatra azafady. Ny anebela kosa dia avy amin'izay matavy tamin'ny voalohany teraky ny ondriny no nitondrany. Ary ny tompo nankasitraka any Abela mba amin'ny fanatiny. Amen. Tsy izao kiany fa i Kaina mba amin'ny fanatiny kosa dia tsy mba nankasitrahany. Dia tesitra indrindra i Kaina sady nanjombona ny tarehiny. Eo ary ilay fahatezerana fa tonga. Tsy nahatsapa ny fahadisoany i Kaina fa tesitra izy. Nanjombona dia tesitra. Satria Andriamanitra nankasitraka any Abela mba amin'ny fanatiny. Fantatr'Andriamanitra anatin'ny fontsika tsiraray avy. Fantany anatin'ny saintsika, anatin'ny fontsika. Tsisy azo fenina io. Fa i Kaina mba amin'ny fanatiny kosa dia tsy mba nankasitrahany. Tsy nankasitrahan'Andriamanitra. Rehefa manao zavatra tsy mety isika dia tsy afaka ny iray hankasitraka antsika. Mila mitandrina be isika tompoko. Dia tesitra indrindra i Kaina sady nanjombona ny tarehiny. Eo zany le fahatezerana zany fa tonga ao anatin'ny Kaina. Ny fahatezerana dia mitondra fahadravana tanteraka io ho an'ny olona anankiray. Tena mitondra fahapotehana maro ny fahatezerana. Ho hitanao rehefa eo arindrina eo. Dia andiny fahenina antsika zao. Hoy ny tompo tamin'ny Kaina. Miteny zany Andriamanitra. Raiso tsara mihitsy le teny tena hoe mahafinaritra mihitsy mamaky le teny alalantsika tsara hoe fahalebezan'Andriamanitra. Andiny fahenina. Hoy ny tompo tamin'ny Kaina. Nahoana no tezitra ianao? Ary nahoana no manjombona ny tarehinao? Amen. Nanontany azy zany Andriamanitra. Nanontany azy hoe nahoana no tezitra ianao? Ary nahoana no manjombona ny tarehinao? Mbola mametraka ny fandiniana zany tompo eto amin'ny Kaina. Dia hoy ihany Andriamanitra, raha tsara ny ataonao, moa tsy ho miramirana va ianao? Aleloia. Raha tsara zany ny ataontsika dia tokony ho miramirana isika. Raha tsara ny ataontsika, averiko indray, dia tokony ho miramirana isika. Fa tsy milongolongy araka ny fiteny na tezitra. Tsy izao koa ny tenin'ny tompo. Eto fampitandremana lehibe eto. Fa raha tsy tsara kosa ny ataonao, dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota, ary ianao no kendren'ny faniriny, kanefa ianao no tokony hanapaka aminy. Amen. Raha voaratsy zany ny ataontsika, dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota. Ota izany, ilay fahatezerana. Eo ambaravarana. Zay le hoe aza mame fitoerana ho an'ny devoly. Omeko io verset io rehefa avy eo.
eo ambaravarana mihitsy ke miandry ake le ote satana io izy io miandro io hiditra io devoly io devoly fahatezerana tena io fahatezerana io a mila roana foana amin'olombelona tsiraray avy tsy mety mihitsy raha tsy mandroaka devoly fahatezerana isika satria raha vo zavatra ratsy kely no ataontsika dia efa miditra zay ny fahatezerana mazava tsara tenin'Andriamanitra eto averiko indray raha tsara ny ataonao raha tsara ny ataonao moa tsy ho miramirana va ianao fa raha tsy tsara kosa ny ataonao dia mamitsaka eo ambaravarana ny ota ary ianao no kendreny faniriany kanefa ianao no tokony anapaka aminy amen izy zany a anafika nefa tokony isika no hiady tsy isiny zany fahatezerana izany isika no manapaka satria ny tompo efa naharesy izao tontolo izao naharesy hatramin'ny fahafatesana de isika ave de tsy haharesy ny fahatezerana tokony haharesy ny ota isika tokony anapaka isika androaka an'izany rehetra izany efa nandroaka devoly isika teo tokony a hiezaka androaka ny ota rehetra isika satria manambara tsara Andriamanitra eto nambarany tsara mihitsy hoe kanefa ianao no tokony anapaka aminy anapaka zany andidy sy anapaka androaka an'izany ny ota zany io latsaka tanteraka ikaina fatatsika tsara ny tantara latsaka tanteraka izy andininy fahavalo ary niteny tamin'ny abela rahalainy ikaina hoe andeha isika ho any an-tsaha io zany le amitaka efa tafiditra zany lay ota ao anatiny eo le lainga fa tonga koa le lainga andeha isika ho any an-tsaha efa ao satana efa ao anatiny andeha amono am'izay tonga ny fankalana tonga ny fialonana tonga ny fahatezerana tonga ny fitsiriritana ihany koa le rahalahiny satria le raitsina mendrika teo anatrin'Andriamanitra dia tonga zany le fankalana le fahatezerana ny ova famonona zava-doza io a tena zava-doza averiko kely a andivavalo ary niteny tamin'ny abela rahalahy ny ikaina hoe andeha isika ho any an-tsaha no ny tany an-tsaha izy mirahalahy dia nitsangana nanantona any abela rahalahy ny ikaina ka namono azy zava-doza alaivisarentsana ange zavatra niseho hoe tonga any an-tsaha le zandrilahy falifaly miaraka amin'ny zokolahy aika izy ty efa satana ny ao anatiny dia nitsangana namono an'ilay zandry no ny fialonana no ny fahatezerana zava-doza zava-doza fizako ny ten'Andriamanitra andiny fasivy ary hoy ny tompo tamin'ny ikaina aiza iabela rahalainao fa hoy izy tsy fantatro moa mpitandrina ny rahalaiko va ao atsaniko hatreo aloha amen eto zany Andriamanitra dia nanotany any kaina fantany zavatra miseho fa nanotany izy azony ataony hoe tsy nanontany fa tonga de niteny hoe kaina vononao ny rahalahinao fa zay le ampamoahan'Andriamanitra isika koa mbola ampamoahan'Andriamanitra ho avy ny fotoana eo anatrin'Andriamanitra isika ampamoahan'Andriamanitra teto zany a ikaina dia niteny izy jerevy valiteny efa tena hoe masikana le valiteny ara tsisy fanajana le valiteny amin'Andriamanitra averiko vakina le valiteny averiko mihitsy aloha amin'ny andiny fasivy hoy ny tompo tamin'ny ikaina ary hoy ny tompo tamin'ny ikaina aiza iabela rahalainao fa hoy izy ikaina zany no miteny eto tsy fantatro moa mpitandrina ny rahalaiko va ao moa mpitandrina ny rahalaiko va ao zany hoe izy ve zany mpiaro ny rahalahiny mpikarakara ny rahalahiny mpiambina azy tsy fiteny izany
Andriamanitra nametraka fanontaniana dia ny famaliana tsy mendrika. Satria avy namono olona. Efa ao aminy i Satana. Raha marina ny teny an-tanany. Raha marina no nalatsa. Zava-doza izany tompoko. Zava-doza. 10. Hoy ny tompo, inona moa no nataonao? Nametraka fanontaniana iny izy amin'io a. Inona moa no nataonao? Ny feon'ny rany rahalainao dia mitaraina amiko avy amin'ny tany. Amen. Najanoko hatreo aloha. Nametraka fanontaniana Andriamanitra taminy hoe inona moa no nataonao? Alaisarain-tsaina anie paozin'izy izy mianaka. Ikainy eo aloha Andriamanitra eo. Manontany Andriamanitra inona moa nataonao? Ikaina tsy namaly intsony. Fa Andriamanitra ny teny hoe ny feon'ny rany rahalainao dia mitaraina amiko avy amin'ny tany. Ny ra marina dia mitaraina avy amin'ny tany. Atao vakiantsika ny eo amin'ny Hebreo manambara an'io. Tonga dia miteny fanamasinana vakio aloha eo amin'ny Hebreo. Hebreo 10 manambara an'io raha marina io. Hebreo 10 andiny 4. Hoy ny teny tompo ho vakiako amin'ny anarana. Finoana no nanoloran'i Abela ho an'Andriamanitra fanatitra. Fanatitra tsara no ny an'i Kainy. Ka izany no aferiko a. Finoana no nanoloran'i Abela ho an'Andriamanitra fanatitra tsara no ny an'i Kaina. Ka izany no nanambarana azy fa marina satria Andriamanitra no nanambara ny amin'ny fanatitra nataony. Ary amin'izany na dia maty aza izy dia mbola miteny ihany. Amen. Zay zany le raha marina. Na dia maty aza izy dia mbola miteny ihany. Zany hoe ny raha marina izany dia tsy ho verimaina foana. Fa ny rany Abela no enin'Andriamanitra tany an-danitra, ny antsovonjy, ny kikika. Dia enin'Andriamanitra, dia tonga izy ny teny amin'ny Kaina. Na dia fantany ary dia nametraka fantaniana izy. Tsisy miafina amin'Andriamanitra. Sao dia misy ran'olona marina amin'ny tanàntsika. Sao dia misy ran'olona marina amin'ny tanàntsika. Mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika. Ny mpanao avortement rehetra, ny mpanao avortement rehetra, repentance. Ny mpanala zaza izany. Mila mibebaka. Ran'olona no alatsaka raha vao manala zaza. Na herinandro fotsiny ara ny ao anatin'ny kimbonao, na 2 andro ara dia efa olona izany. Efa olona izany. Raha marina. Ny dokotera sage-femme, ny vadiny olona izay nakasitraka, na namana na iza izay nakasitraka ihany koa, na naniraka ihany koa, na rafozana io, na zobavy io, na ravavy io, na anadahy io, na ralahiny anankiray io, ka hoe ekeo manala zaza ny vadinao amin'ny ralahiny, dia condamné avokoa anaty ren'Andriamanitra. Repentance. Mibebato. Fa zava-doza raha marina izany. Raha marina izany. Fizantsika ny tenin'Andriamanitra. 10. Averiko kely any 10. Ao amin'ny Genesisy 4 io a. Hoy ny tompo, inona moa no nataonao?
Ny feon'ny rà ny rahalainao dia mitaraina amiko avy amin'ny tany. Ndiny faraika ambin'ny folo. Ankehitriny dia voaozona ianao, ka hiala amin'ny tany fonenana izay nisokatra hitelina ny rà-ny rahalainao, na latsaky ny tananao. Zany koatreo, eo zany le izy, lay tany misokatra, misotro an'ilay rà. Zay le fanatitra ataon'ny olona ihany koa amin'ny biby. Satana no maka an'ireny rahalatsaka ireny. Na biby inona, na biby inona no atao fanatitra halatsa-drà, dia Satana no mila an'ireny rà ireny. Ka tsy akasitra an'Andriamanitra izany. Eto dia manambara tsara Andriamanitra, miteny tsara izy amin'ny Kaina. Averiko indray mpandeha ny tenin'Andriamanitra hoe: ankehitriny dia voaozona ianao, ka hiala amin'ny tany fonenana izay nisokatra hitelina ny rà-ny rahalainao, na latsaky ny tananao. Zay zany. Andriamanitra mihitsy no niteny tamin'ny Kaina hoe nisokatra izany ny tany, hitelina ny rà-ny Abela izany. Tena zava-doza izany. Mila mitandrina isika tompoko. Andiny faharoa ambin'ny folo. Koa raha miasa ny tany ianao, dia tsy hanome vokatra ho anao intsony izany, ka ho mpanjenjena sy ho mpirenireny eny ambonin'ny tany ianao. Eto ry havana, dia tokony ho tonga saina isika Malagasy, any amin'ny faritra atsimo, lasa maina ny tany, tsy mahavokatra, tsisy ninona intsony, tonga ny hanohanana, satria maro ny fanompoan-tsampy. Misokatra ny tany, mitelina ny rà-na biby izay atao fanatitra ho an'ny Satana. Famonoana omby, famonoana akoho, na vorona na inona io, izay biby rehetra ataon'olona fanatitra, dia misokatra ny tany araka ny tenin'Andriamanitra eto, dia mihinana ny rà. Ry havana, Satana no mila rà velona, izany no baiko ataony amin'ny mpanompo sampy rehetra. Ka mila mitandrina isika. Mila mitandrina isika tompoko. Zay no mahatonga ny tany tsy mahavokatra intsony any amin'ny tany atsimo. Mila mibebaka tompoko. Mila mibebaka tompoko. Na any amin'ny tany hafa ara, matoa ny tany tsy mahavokatra intsony, dia mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto. Mazava tsara ny tenin'Andriamanitra eto tamin'ny Kaina. Sizako ny teny andiny fahatelo ambin'ny folo. Dia hoy Kaina tamin'ny Tompo: lehibe mihoatra noho izay zakako ny valin'ny eloko. Indro norohainao hiala amin'ny tany fonenana ao androany. Ary ho takona amiko ny tavanao, ka ho mpanjenjena sy mpirenireny eny ambonin'ny tany ao. Koa na iza ahita ahy dia hamono ahy. Sizako ny teny hoy ny Tompo taminy: raha izany na iza hamono an'i Kaina, dia ho valiana fitoeny izy. Ary ny Tompo nanisy famantarana tamin'ny Kaina, mba tsy hisy hamono azy izay rehetra ahita azy. Dia niala teo anatrehan'ny Tompo i Kaina, ka nonina tany amin'ny tany noda any antsinanan'i Edena. Amen. Eto zany dia nasian'Andriamanitra marika i Kaina. Tsy voalaza anaty baiboly io marika io. Raha miteny ny olona hoe zao ny marika, tsisy an'izany anaty baiboly. Zay tenenin'ny Tompo ihany no ambara. Tsisy ato hoe inona no marika tamin'ny Kaina. Ny Tompo no mahalala, mba tsy handaingaina, satria afo be no miandry. Tsy voalaza ato amin'ny tenin'Andriamanitra ny marika na ahafantarana an'i Kaina. Ry havana, mbola namindra fo taminazy Andriamanitra.
tsy ho vonon'olona. Ary raha mamaky ianao ny toy ny tantara dia ho hitanao ny taranaka ikaina. Nanambady izy, niteraka izy, manataranaka izy. Ka mila zany tsika mitandrina fa mbola famindram-pon'Andriamanitra ihany no natoy izao antsika. Ao am-pitoriteny ho raisintsika ny ao amin'ny boky ny mpitoriteny 7:7. Mbola manambara ihany momba ny amin'ny fahatezerana io zany Mpitoriteny 7:7. Ho vakintsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aoka tsy alaky tezitra ianao, fa ny fahatezerana dia milafoka ao am-pon'ny adala. Amen. Mila zany isika zany tsy malaky tezitra. Oka isika hanamboatra fo. Oka isika hitandrina satria manjary milafika ao anatin'ny fontsika zany ny fahatezerana. Amin'ny version hafa io dia izao no ambarany: aoka tsy alaky tezitra ny fanahinao, fa ny fahatezerana mitoetra ao an-tratran'ny adala. Zay zany. Mila zany ny fanahintsika zany tsy alaky tezitra, fa ao an-tratran'ny adala hoy izy ny fahatezerana izany. Mila mitandrina isika tompoko, satria ny rain'ny fahatezerana dia i Satana. Ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy efa voateny tato ny verset momba an'io ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:12 andao vakintsika ihany. Apokalipsy 12 verset 12 manambara ny amin'ny fahatezerana izay toetran'ny Satana zany. Apokalipsy 2:12 ho vakiko amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Noho izany dia mifalia ary lanitra sy ianareo izay monina any. Fa loza ho an'ny tany sy ny ranomasina kosa, fa nidina ho any aminareo ny devoly amin'ny fahatezerana lehibe, satria fantany fa kely sisa ny andro. Amen. Ry havana, tena marina izany. Amin'ny fahatezerana lehibe no idinan'i Satana ity. Efa mandendeha ety izy hoy aho. Efa mandendeha ety ambony tany izy amin'ny fanahy. Amin'ny fanahy. Efa naseho an-tompo tamiko izany. Ka mila mitandrina isika tompoko. Ary ny fijeriny izy hitako dia tena tezitra. Tena hoe fijerina olona. Raha ohatra mahita olona hoe tezitra, azafady kely tompoko fa tabaka kely izy teo satria efa nioatra ny adiny iray dia tonga dia niverina ihany. Hoy teo hoe ny fahatezeran'ny Satana dia afaka atao mihitsy hoe fois 1000 angambany amin'ny fahatezeran'olona anankiray. Tena zava-doza ny fijeriny. Raha ohatra ka ianao mijery olona tezitra dia ampio fois 1000 izany. Izay no fahatezerana any Satana izany. Ho avy izy, ho avy ho azera ety ambonin'ny tany. Araka io voalaza ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:12 io. Amin'ny fahatezerana no hiaviany. Fahatezerana lehibe. Ampijaly. Ampijaly. Indrindra fa isika kristiana raha tavela ety. Ry havana, engany mba tsy ho tavela ety ne isika. Engany oka tsika hiady ny ady tsara foana isanandro. Fa tsy ho zakantsika izany. Tsy ho zakantsika ny zavatra anjohantsika raha tavela ety isika. Amin'ny fotoana ivoany ny tenany mihitsy zany rehefa lasa zany isika tsiraray avy. Engany tsy ho tavela aty mihitsy isika. Satria andendeha amin'izay ny devoly sy Satana. Andendeha amin'izay izy ety ambony tany ho hita maso. Ho hita maso. Zava-doza ny anjo. Zava-doza. Eny tompoko tizantsika ihany ny teny raisintsika ihany koa momba ny fahatezerana ihany io ao amin'ny Efesiana 4:4
andiny fahina am'roapolo ka hatramin'ny fafito am'roapolo afaka mandray noty ianareo azy afaka mandray a raha ohatra moa ka tsisy stylo eny aminao a dia afaka ianao a mandray rehefa ohatra ka malalaka ianao efesana toko faefatra andiny fahina am'roapolo ka hatramin'ny fafito am'roapolo fakitsika ny teny amin'ny anaran'i jesosy tompo tezera fa aza manota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro miletika ny fahatezeranareo aza manome toerana ho any devoly amen ajaniko atreo zay zany le izy tsika normala raha tezitra satria olombelona tezitra isika fa aza manota zay le tenen'andriamanitra tamin'ny kaina eo ambaravarana hoy izy ny ota zany mila mitandrina normala raha tezitra isika fa mila isika tonga de mibebaka satria mazava tsara ny ten'andriamanitra hoe tezera fa aza manota ary aoka tsy ho tratry ny masoandro milentika ny fahatezeranareo aza manome toerana ho an'ny devoly amen io le devoly nambara teo io le satana tao amin'ny apokalipsy azy ene ny fahatezerany azo io fahatezerana io andriamanitra dia fitiavana izy lay fitiavana mandrakizay fa ho avo koa nefa ny andriamanitra ny fahatezerana lehibe fa tsy taka ny any devoly fa ny anazy de tena fahatezerana andrava ny fahavalony fa i satana dia angalatra ny zanak'andriamanitra amono antsika ampijaly andriamanitra ho avy tsara itsara amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana tokony tsy ho isy kristianina tokony tsy ho isy olombelona ho any amin'ny afobe raha tokony ho izy tokony tsy ho isy olombelona mihitsy mandeha makany fa fahadalantsika raha ho very isika fahadalantsika olombelona mitandrema tompoko mitandrema zay ny hoe aza manome toerana ho an'ny devoly aza vela mihitsy hoe miady ianao amin'ny vadinao ohatra na amin'ny zanakanao na tezitra ohatra dia atory ve ianao raha ohatra ka maty ny anankiray aminareo amin'iny alina iny afobe no vantanina mila mibebaka isika mila mifandama isika mila miresaka isika mila miresaka raha tezitra tamin'ny patron anao ianao na tezitra tamin'ny mpiara-miasa aminao ianao na iza na iza io dia mila isika mibebaka ary miresaka amin'ilay olona fa madio am-po koa nefany fa tsy hoe koa hoe andeha hiresaka aminazy fa na de maloto arany foko mila mitandrina isika tompoko tsy maintsy madio am-po isika ny tsy toerany fahatezerana ao amintsika dia isika any jesosy rehefa tena masina tanteraka ianao ao amin'ny tompo a ny tenanao sy ny fanahnao a dia tsisy fahatezerana firy ao aminao na inona tenen'olona aminao a de zakanao izany raha tezitra ianao a de afaka même pas adiny ray de fa afaka na hoe adinona adiny telo ary fa tsy tondra ny alina akory izany rehefa tena ao amin'ny tompo isika tsy tahaka ny taloha intsony tamin'ny taloha de tena ady tadidiko ao taloha tambola ankizy zay za sy ny zokiko vavy ohatra de miady de tena fampitolona mihitsy fampitolona tany Madagasikara moa izany de fampitolona mihitsy zay rehefa miady fa isaorana ny tompo a fa ny tompo manova tsy tia ady intsony tsy tia an'izany intsony satria efa novan'ny tompo tanteraka ny fo ary mifankaty miresaka na de tsy mifankahazo toetra ara izy manana ny toetrany za manana ny toetrako fa mifankaty de fanaja ary mifamela mila famelana tsy maintsy miala ny fahatezerana satria any satana ny fahatezerana mandavontsika izany aza vela eo ambaravarany fontsika ny ota aza vela aza manaiky aza manome fitoerana ho an'ny devoly ao atokantranao de tezitra amin'ny vadinao amin'ny tsy antony zavatra kely fotsiny tezitra amin'ny zanakanao tezitra amin'ny mpanampinao
tsy azo atao tompoko, tsy azo atao. Mila miverina am' Jesosy aloha, mibebaka, manamboatra tena aloha isika tsiraray avy, zay vao afaka famela amin'olona. Fa raha mbola mitana toetra ratsy isika, raha mbola misy an'ilay ota ao anatintsika, dia mbola ho tezitra foana isika, tezitra foana isika. Mila tena hoe ny tompo no ao anatintsika. Rehefa tena anatintsika Jesosy na inona zavatra miseho, dia ny tompo manafaka aingana ilay fahatezerana. Afaka aingana dia aingana ny fahatezerana. Nenay ohatra zany eto tokantrano, zay zany tiany fanamasina ambara eto. Nenay ohatra zany. Raha vao ohatra misy zavatra miseho amin'ny ankizy ohatra, na zanako lahy na zanako vavy io, efa lehibe daholo mantsy ireo, na amin'ny vadiko ary, dia zavatra atao ohatra hoe tezitra, dia afaka iny andro iny any, dia tsy maintsy fampiresaka, fampanatona dia fampiresaka. Eo am-pahatezerana ny iray dia miteny hoe tsy te hiteny aho fa aleo za hiferme any amin'ny chambrako, dia avela aloha, dia anio ianao mivavaka ianao, izy ihany koa mieritreritra ihany koa. Iny andro iny ihany dia miresaka avy eo, miresaka avy eo. Safady sotrano kely ahako an. Safady. Iny andro iny ihany dia miresaka avy eo, dia mifamela, dia mifamihina. Indraindray moa latsaka ny ranomaso. Zay le hoe ao amin'ny tompo. Hafa ny teo aloha, hafa ny teo aloha. Na amin'ny papany ankizy ary. Dia na zany ny vadiko izy tsy mba miteny zany izy. Fantatro izy fa tezitra ohatra fa tsy miteny. Dia efa fantatro le toetrany, dia za no manatona. Inona ao zavatra miseho, dia eo izy no miteny. Tonga dia milamina eno eo ihany. Milamina eno eo ihany. Izay le hoe ao amin'ny tompo, mampafantatra ny tompo. Ry havana, tsy azo antsika matory ny fahatezerana, tsy azo tsika hoentina matory ny fahatezerana. Mila miezaka isika manala ny fahatezerana amin'iny andro iny ihany. Tsy maintsy, satria raha tsy izany dia manjary manimba antsika ary manimba olona ihany koa. Ary mety averentsika mihitsy aza raha maty tampoka isika, na hoe tonga tampoka Jesosy. Mila isika manana fitiavana, ilay fitiavan'ny tompo, mamela eloka, tsy mitana fahatezerana, tsy milongolongo foana, tsy miavonavona, fa mila madio am-po, tsy manao lolom-po. Raha mare teny avatsy dia tazoma lolom-po iny, lasa fahatezerana iny avy eo. Fa tsy maintsy manadio fo isika, tsy maintsy, dia tsy maintsy miresaka mba ampilamina anao sy ilay olona. Azafady, raha tsy afaka miresaka moa ianao amin'ilay olona, dia mangataha amin'ny tompo, mibebay ianao, dia mangataha Jesosy amboary ny foko. Ohatra tsy azonao intsony ilay olona, ohatra amin'ny telefona na tsy hitanao intsony ilay olona, dia mibebay ianao, dia mangataha Jesosy mamela dia mamela azy koa ianao, mamela azy koa ianao ary mamela koa ianao ay. Izay tsika zany eo amin'ny tompo. Izay le hoe fahatezerana mirehitra zany tsy azo ataontsika mihitsy eo amin'ny fiainantsika. Ohabolana toko 20 ho raisintsika, dia verset iray farany no raisintsika après an'io. Ao amin'ny ohabolana ihany koa izy io. Ohabolana toko 20 andiny 7:20. Io no vakiantsika. Ohabolana toko 20 andiny 7:20. Eto zany ny tompo dia manambara amintsika ny tokony atsapantsika ny mahazava-dehibe ny any fanahintsika. Hoy ny teny ao vakiko amin'ny anaran'i Jesosy tompo. Jiro ny tompo ny fanahin'ny olona, hitsilovana ny efitrefitra rehetra ao am-po. Amen. Izay le izy. Ny fanahintsika ne ka jiro ny tompo e. Ny fanahintsika. Ka ahoana isika no hiaina anatin'ny fahatezerana?
ahoana isika no anaiky ny fahatezerana hitoetra ao anatintsika. Raha ohatra ka avelantsika ny fahatezerana anatintsika dia ota izany dia maty ilay jiro ao anatintsika. Ny fanahintsika dia jiro ny tompo fahazavana izany. Ry havana, miala amin'ny fahatezerana, miala amin'ny fahasikana, miala amin'ny avonavona, miala amin'ny olom-po. Ialana avokoa izay satria ny fahatezerana dia mitarika ady, mitarika famonoana. Jerevo nazokaina, namono ny ralahany satria tezitra dia lasa anatin'ny famonoana alay mpirai-tam-po taminy. Mila mitandrina mafy dia mafy isika. Andininy raisitsika ny ao amin'ny ohabola toko 220 eo ambadika eo ihany io no vakintsika farany andiny 420 ka hatramin'ny 520. Ohabola toko 220 andiny 420 ka hatramin'ny 520. Hovakiko ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Aza misakaiza amin'ny olona mora tezitra ary aza miaradia amin'ny olona saropo. Fandrao hianatra ny fanaony ianao ka azo fandrika ho an'ny ainao. Amen. Mazava tsara ny ten'Andriamanitra. Raha olona mora tezitra dia aza misakaiza amin'ny olona mora tezitra ianao satria ho tafitohina foana ny fonao, ho tafitohina foana ny fanahinao, tsy hoety mihitsy ny fiainanao. Aza misakaiza, hoy ny ten'Andriamanitra eto, aza minamana izany amin'ny olona mora tezitra. Afaka mitady koa ianao verset ao anaty baiboly momba ny fahatezerana, marobe izy ao, marobe izy ao. Fa eto izany ny tompo anio dia miteny amintsika zany ny fanahy masina hoe aza miara-dalana zany, aza misakaiza amin'ny olona mora tezitra. Miresaka aminy ianao dia tezitra izy dia ho voatohina farany ny fonao. Tsy mety. Mila fifaliana isika ao amin'ny tompo. Rehefa hitanao hoe tezitra izy, tsy hoe kory hankala an'ilay olona ianao na hiady amin'ilay olona, fa mipetrapetra fa tsy indraindray vao miresaka aminy raha tsy maintsy miresaka aminy. Manambara marina ny ten'Andriamanitra eto fa hoe aza misakaiza amin'ny olona mora tezitra ary aza miaradia amin'ny olona saropo. Ny olona saropo dia tsy hainao mihitsy ny atao an'ilay olona. Sarotra iresahana, sarotra ifandaminana, sarotra atao zavatra. Tsy mety mandray izay ambaranao mihitsy fa ny anazy ihany. Sarotra be ny miaraka amin'ny olona saropo. Ka mila mitandrina zany isika. Mila mitandrina isika. Andiny 520 farany. Fandrao hianatra ny fanaony ianao ka ahazo fandrika ho an'ny ainao. Amen. Zava-doza. Fandrao hianatra ny fanaony ianao. Lasa tahaka an'ilay olona ianao zany. Mety hianatra mihitsy hoe zavatra ataony. Dia lasa ho tezitra foana koa ianao. Tsy mety zany ny miaraka loatra amin'ny olona mora tezitra. Fa mila zany mitandrina mafy. Fandrao hianatra ny fanaony ianao ka azo fandrika ho an'ny ainao. Tandremo tompoko ny ainao. Ny aintsika dia ny fanahintsika izany. Arovy ny fanahinao. Arovy mba tsy ho lasa tahaka ny Kaina isika fa tena ho mendrika eo anatrehan'ny tompo. Ny fahatezerana nahatonga azy namono olona. Mila isika mitandrina. Oka hibebaka foana isika androaka devoly ny fahatezerana araka ny teny izy novakiantsika teo ao bokin'ny Efesiana hoe aza manome toerana ho an'ny devoly.
ry havana izay ny anio raha mbola misy ny fotoana dia mbola miona eto ihany isika amin'ny heriny anitoy izao. Mahereza tompoko fa Andriamanitra dia tiantsika tsiraray avy. Oka isika hijoro tsara, oka isika hitandrina mafy satria sarotra ny lalana ety ambonin'ny tany. Izay tompokony anio fa amin'ny heriny anitoy izao indray ny fotoana amin'ny 8 ora alina ny fotoana raha sitrapon'i Jesosy tompo izany. Aty Eropa izany izay ora izay. Ka mametraka veloma aminareo tsiraray avy izay mianadahy. Dia ny tompony hiarontsika tsiraray avy mandritra an'ity herinandro vaovao ho avy manomboka rahampitso ity. Veloma tompoko.